Ny malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fiadanana. Amen. Vavaka sika. Sotranao zay raha eo noho ny amin'ity andro an'io ity. Dia ity andro sabotsy 30 aprily 2024 ity zay azonay indray mahazo sakafo ianatenao satria tsy mofo ihany no mahavelona anay fa ny teny rehetra koa zay aloko ny vavanao. Dia vokiso zavatra avy amin'ny teninao zay manana hery sy faherezana andronay hatrany ho amin'ny fanarahana anao i Jesoa Kristy tompon'ny fotoanay sy mpanefa azy eo. Amen. Ny anjara mofonainao antsika amin'ity andro zoma 30 aprily 2024 ity ravana dia ny filazantsara araka Matio 5:17 ka hatramin'ny 9:11 ka hatramin'ny 9:11 amin'ny anaran'i Jesosy ianareo ny fanasin'ny tany fa raha ny fanasana ny tonga mahatratra inona indray no asira azy tsy misy hery ny anaovana inona intsony izy fa rina any ivelany ka hotsahangolona. Ianao fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina zay tanàna miorina ho tapiteny-mohatra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana fa petrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava eo amin'ny masony amin'izay rehetra ao an-tranozany. Aoka zavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka kalazany rainareo zay nandanitra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ravana dia mara fa fahazavan'izao tontolo izao izasy ianao. Fahazavan'izao tontolo izao. Fa nahoana tsika no lazaina fa fahazavan'izao tontolo izao satria iny volan'iny ravana rehefa mifanandrify tsara amin'ny masoandro ny toerana dia mitondra fahazavana lehibe na dia ao anatin'ny alina maizikitroka azy. Tonga mazava ny alina zay le hoe feno manana amin'ny volana. Rehefa mifanandrify tsara amin'ny masoandro izy dia mitondra zany hazavana zany. Ianao koa rehefa mampifanandrify ny ataonao rehetra amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zay fandihin-tongotra sy fanazavana ny lalana sy amin'ilay Jesoa Kristy zay fahazavan'izao tontolo izao ary zay manaraka azy tsy mandeha maizina dia tsy avelan'izany tsy hazava ianao fa ataony mazava na dia ao anatin'ny aizina mikitroka azy dia mahita ny mazava ianao satria manana an' Jesoa Kristy ilay fahazavan'izao tontolo izao. Dia marina amintsika ilay tenin'ny Isaia mpaminany hoe mitsangana mihazava fa indro ny fahazavanao indro ny ezina manarana ny tany fa aminao kosa no mpisamy mazava satria ianao manaiky banjina an' Jesoa Kristy ilay fahazavan'izao tontolo izao. Manaiky manohy ny fanarahana azy na dia ao anatin'izao aizin'ny fahafatesana sy aizin'ny fahaseranana sy aizin'ny faharatsiana sy aizina maro samihafa zay mahazo ny Jesoa tontolo izao ity. Rehefa mibanjina an' Jesoa Kristy ianao sy manaraka azy sy banjina an'io Jesosy zay le tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy io dia tsy avelan'izany hipetrapetra-pona ianao fa ataony sy amboariny olona araka ny sitrapony sy ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ka kalazana an'Andriamanitra amin'ny ataonao dia kalazana ny rainao zay nan-danitra amin'ny asa soa ataonao sy ny fahavononanao amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Zany ravana no asa miandry sy asa miandry anao ampifanandrifio amin'i Jesosy ny fiainanao. Aza vela hisaraka amin'i Jesosy ianao satria ho Jesosy raha misaraka amika anao dia tsy mahay manao inona na inona. Jesosy raha teo ilay fahazavanao an'izao tontolo izao ary zay manaraka aminy tsy mandeha amin'ny maizina. Ianao koa mahazo ny tenin'Andriamanitra zay fandihin-tongotra sy fahazavana ho anao dia miteza ianao amirapiratra aminao anie ny voninahitr'Andriamanitra ahitetra amin'ny Kristy ilay fahazavana ianao ka tsy handeha amin'ny maizina fa na amin'ny fahazavana io. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny maro zay nomenao anay izany tsy avelanao hitetra ao anatin'ny eza zay fa posahany fahazavana tavanao dia ilay Jesoa Kristy ilay fahazavana an'izao tontolo izao zay tonga mamakivaky ty aizina kitrokoty dia ataonao mahita amin'ny mazava lehibe tokoa zay mandeha amin'ny maizina satria ianao Jesoa Kristy no tonga eto amin'ity zao tontolo izao ty anazavanay sy ampialanay ao anatin'ny aiziny foatany. Aza vela hitoetra amin'izany zay tompo fa ataovy mitokako aminao satria ianao rery ihany
no fahazavana tsy mety letsy, le masandro ny fahamarinana zay manana fanasitranana ao amin'ny tanana. Dia misy matoky zay fa idododo aminao zay sy ako aminao zay, satria aminao ge ihany no mitondra ny aretinay ary dia kapoka taminao nasitrananay. Dia amin'ireo fony ny olonao tsirairay avy tompo, indrindra ny olona tsy mahalala anao mba hampalalanao izy amin'ny fiasan'ny fiangonana na dia mikatona aza fa mijova volombelinao fahazavana itsiro sy manambara an' Jesos Kristy ilay nitondra ny aretinay sy ny dia kapoka taminy no nasonay fanasitrana. Tsy sitrakay ny ary vavaka hoe rainay zay nendany masina ny naranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra menay ny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namenanay zay menoka taminay aiza mitononay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika rehetra ane zao tsodrano zay tononona amin'ny anaharay zanaka fanamasina izao. Raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaharay zanaka fanamasina, raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitahanareo ane ny tompo ka miaranareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka mamira fo aminareo, manandrana ny tavany aminareo ane ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky izay niantso anareo sady izany anifo izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.